fa mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fa ho an'ny fidinany amboarany Madagasikara kosa indray na ny telo Coupe de Madagasikara dia ho tanterahana ny 15 oktobra izao ny dingan'ny ampaefadalana tamin'ny herinandro ty ary dia totosa tetsy amin'ny futsal urbain tetsy Andraharo ny atsapaka tamin'izay ifandona amin'izay ampaefadalana izay. Ny alady 15 oktobra ho avy zao no anatanterahana ny ampaefadalan'ny fedinany amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telo Coupe de Madagasikara ny Mahajanga sy Fianaratsoa. Mialoha izay ary dia nitanterahana teny amin'ny urban futsal Andraharo ny zoma tolakandro teo ny atsapaka ahafantarana ireo ekipa ifandona amin'izany dingana izany. Napetraka holo avondrana na tete de série ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga sy ny Fosa Junior FC Vaноboeny izay ekipa roa tsara toerana indrindra tamin'ny fifaninanana tamin'ny taondasa. Narak'izay dia natao antsapaka ihany koa ny toerana ilalovan'ny ekipan'ny Kosfa Analamanga sy ny FC Otiva Loatra Mangoro izay tonga teo amin'ny dingan'ny ampaefadalana. Taorian'izay dia nambara fa hojerena ny manokana ny toerana misy ny ekipa tsirairay amin'ny toerana ilalovany mialohan'ny anoizana ny atsapaka. Fantatra ary fa ifandona ny Fianaratsoa ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga sy ny ASDMA Analamanga. Eo ihany koa ny fionan'ny Kosfa Analamanga sy ny FCA Ilakaka. Any Mahajanga indray dia ionan'ny Fosa Junior FC Boeny sy ny TAM Port Berger. Torak'izany ihany koa dia ataon'ny Mahajanga ny lalaon'ny RTS Jetmada Itasy sy ny FC Otiva Loatra Mangoro. Anisan'ny lalao goavana andrasan'ny maro amin'ity ampaefadalan'ny telo Coupe de Madagasikara ity arak'izany ny fifandonan'ny ekipan'ny LGK Plus sy ny ASDMA. Marihana fa izay ekipa tafavoakan'ny Fianaratsoa ihany no ifandonany manasa-dalana tao ny 5 novambra ho avy zao. Torak'izany ihany koa dia any Mahajanga no ifandona ireo ekipa roa tafavoaka eo amin'izany dingan'ny ampaefadalana izany. 20 novambra kosa ny fantatra fanaovana ny famaranana goavana etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina.